Fa mahakasika indray kosa ny vaovao nivon'ny ministerany Harena Statezika, Fanoitra lehibe hampandrosoana ny firenena ny famokarana solika sy entona raha ny voalazan'ny ministry ny Harena Statezika Hisy ary ny fijerena akaiky ny fomba atao mba tsy hampidangana loatra ny vidin'ny solika raha ny nambarany androany. Mino ny ministra teo aloha Marcel Bernard fa ho voavahan'ny ministra vaovao izay misahana ny Harena Statezika avokoa ireo olona eo amin'ny sehatry ny solika. No tsy aiviny fa tsy namelana anao zavatra ny sordalana raha tsy laza afa-tsy ny fampiatona ny fanomezana lisansa ohatra. No tanterana ny tolakandro teo moa ny lanonam-pamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny solika teo aloha sy ny ministry ny Harena Statezika. Maro ny lahara-pahamehana ho an'ny ministry ny Harena Statezika ary nosoritany fa tokony anampy amin'ny fampienana ny vidin'ny solika ny fitrandrahana ao Tsimororo. Raha nanaiky ny mitantana ny ministry ity ny tenako dia fototra maromaro nanosika anaiky izany. Voalohany, ny fitiavana tamin-jaza satria dia vonona tokoa ny tenako ny tonja ny anjara bidiko ho fampandrosoana ny tanindrazana mba hialana amin'ny fahantsana. Eo ihany koa ny fampiarana ny fahaiza-manao eto amin'ny sehatra ka ahafahana manatanteraka ireo vinavinan'asa maro isan-karazany. Tsy adino koa nefa ny fampandrosoana maharitra sy ny fizarana ara-jary ireo tombotsoa azo avy amin'ireo Harena Statezika. Ny fanajanana lalàna velona sy ny fisika amin'ny feny solika na eto an-toerana na ny raisam-pirenena. Eo koa mba azotsika manatanteraka ireo voalaza ireo dia misy ny lahara-pahamehana izay totro amin'izany. Apetraka ny paikady hitandanana ny sehatry ny solika na politique nationale pétrolière. Hotohizana ireo asa efa natomboka amin'ny taontsary ny fivangovavony solika ary ny sy ny entona indrindra fa amin'ny lafiny faritra atsimo. Izay fantatra fa mbola vita ny données azo amin'ny faritra iny. Averina dinihana sy fijerena akaiky ireo fitandrahana izay efa natomboka nefa voaterinato tamin'ny fotoana fohy. Aprisihana ny fampiasam-bola mivantana ho fikarohana, famatsiana, fitarizana ary fizarana ny solika eto Madagasikara. Afanganana koa ireo asa fitsandrahana mba ahafahantsika malagasy mikoka amin'ny aoriana kely. Itadiavana lalam-barotra manokana ny menaka izay voakarina ao Tsimororo. Raha tsika malala fa ao Tsimororo amin'izao fotoana izao dia misy vokatra navoaka amin'ny menaka mavesatra. Omena laza manokana koa ny anjaiky ny polisy dia Hydrocarbure. Aprisihana hatrany ny fiaraha-miasa ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na eo anivon'ny fitrandrahana, na eo anivon'ny fantsofana, na eo anivon'ny fananganana foto-javatra manodidina ny asan'ny solika. Izany dia mentefa amin'ireo orinasa indrindra malagasy fakeo ireo orinasa avy any ivelany. Ankoatra ireo tompon'andraikitra samihafa eo amin'ny ministeran'ny solika dia nanontrona ity lanonana ity ihany koa ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny solika sy ny filohan'ny mpitantana toby fivarotana solika.